Betsaka ny vehivavy sy ny ankizy no tsy mahalala ny zony eo anivon'ny fiarahamonina na ny tokantrano misy azy. Mazana anefa izy ireo ny tena iaran'ny herisetra ara-batana na ara-moraly. Manoloana izany indrindra no antom-pisian'ny akantina eny amin'ny komina mpanotokana. Ny ambasady Suisse no nanampy tamin'ny fananganana ny foto-drafitr'asa. Ivon-toerana mandray ireo fitarana natao amin'ny ankizy sy ny vehivavy mba mahafantatra ny zon'izy ireo fa indrindra ny zon'olombelona amin'ny ankapobeny no tena andraikitra sahan'ny akany. Mikasika ny akantina aloha raha jerena amin'ilay rafitra hoe akantina dia ity toerana anankiray ity izay najoro niaraka tamin'ny ambasady Suisse izay namatsy ny ity trano anankiray ity dia tsy akany araka ny fiheverana azy hoe misy ankizy mitoetra na ohatran'izay fa fiarovana ny herisetra atao amin'ny ankizy sy ny vehivavy sy ny zon'olombelona amin'ny ankapobeny. Inona moa zany ny tena rafitra apetraka ato sy ny fombafomba fiasana ato. Tsy tribunal izy ity tsy resaka fampitahorana koa hoe gendarme na polisy na tak'izany fa tena fanabeazana. Manao fanoroana hevitra izay olona mety atao hoe tsy mahafantatra ny atao hoe lalàna velona izay misy eto amintsika eto Madagasikara mikasika ny fiarovana ny ankizy, fiarovana ny vehivavy, fiarovana ny izay mety zoan'ny olona rehetra ka tafiditra ao anatin'ny tsinjahazo lena na herisetra na koa fikorontanana izay indraindray tsy takatry ny tsikololombelona moa zany ao anatin'ny fandaminana ny fiainana andavanandro eo amin'ny fiarahamonina. Raha misy ka zany aloha tafiditra eto aminay dia fitarainana daholo satria nanao herisetra dada tamin'ny ankizy nanao herisetra tamin'ny vadiny dia inavy moa ireo karazana herisetra zay ngamba ny tsara maritsika kely dia ny herisetra tena misongadina dia ny ataontsika hoe herisetra ara-batana izay ataony ny lehilahy na ny vady moa zany amin'ny vadiny dia amin'ny ankizy koa dia io matetika eo amin'ny atao hoe fahantrana ve no mahatonga an'izay sa inona fa le fisotroana toka dia matetika ny tera-javadoza eo amin'ny tokantrano anankiray dia tsisy frein intsony ny zavatra rehetrarehetra tokony fandaminanao fa dia lasa herisetra daholo famakinentana fandroahana famonoana zany ny ka hita eto toe-javatra mitranga eto amin'ny fiarahamonina. Ny herisetra hita ihany koa dia eo amin'ny fanolanana ka io moa tsy dia betsaka loatra kanefa ka efa mitranga teto. Ohatran'ireny moa zany dia tsisy raharam-pihavanana atao fa dia miara-miasa amin'ny gendarme izay amin'izay indray kosa. Ny herisetra mety hita ihany koa dia eo amin'ny tsy fandraisan'ny lehilahy moa matetika ny tratran'izay andraikitra amin'ireo faramandiby rehefa tokony hiditra eo zao nisy ka fidiran'ny sekoly tamin'ny septambra teo oktobra dia betsaka ny fitarainana tonga teto fa lasa rangaha hatramin'izay moa zany dia tsy misy fanampiana tsy misy fijerevana tsy misy fitsonjovana reo zaza reo fa dia raha matorery no miandraikitra ka matetika moa tsy vitan'irery izy dia tsy mianatra le zaza efa herisetra zany herisetra ataon'ny ankizy dia betsaka moa zany ny ataony hoe axe de travail na hoe ny fombafomba famahanay olana dia ny fiantsoana voalohany aloha dia ny raim-pianakaviana izay lasa nanomponenana toeran-kafa kanefa nisy zaza navela dia fanoroana sy fampitandremana anga no ataonay ato hoe amin'ny lalàna dia tsy ekena zao zavatra ataonao zao satria zaza manana zo tokony hianatra ary tokony hampiana ireo ankizy ireo. Matetika dia voavahan'ny olana mahavahan'ny olana dia rehefa azavaina tsara ny andraikitra tokony raisiny sy ny zavatra tsy mety ara-dalàna ataony dia amin'izay fotoana izay dia misy amin'ny ankapobeny azo atao hoe valopolo isan-jatony makatoa an'izay fanazavana sy toko-lalana izay dia manatanteraka ny adidiny ary voavahan'ny olana. Ary rehefa tsy voavaha moa ny olana dia misy
ataontsika hoe fiara-miasa ihany koa amin'ny misy cabinet judiciaire anankiray zay a zay mitovitovy endrika amin'ny fombafomba fiasanay ato dia efa miara-miasa tanteraka zahay a dia andray no alefa any amin'ny cabinet zany hoe alefanay any a dia andray zany a manao ny ataontsika hoe fanadiadiana torolalana fampitandremana raha ohatra tsy ataony adidiny dia ny zavatra mahagaga dia rehefa avy any indray dia ara-dalàna tsara indray ary vaovan'ny olana satria asa misy endrika efa tribonaly angamba le izy ka zay no atahorany zareo ny maro ohatra ny androany zao a dia ataontsika hoe fianakaviana ray a le ray mpianakaviana dia rehefa mamo a dia matetika mamona ny vady aman-janany dia nisy fitarainana nataony rafozany a dia nampanatsoana dia toery zareo ny zavatra mahafinaritra aloha dia fatahorana rehefa nahafantatra fa tsy ara-dalàna ary tsy mety ary mampigahatra ny zavatra atao ohatra n'ireny dia alamina eto dia misy taratasy ampanaovinay fa tsy amerina intsony a dia misy fanaramaso a misy ihany koa zany a asa apetrakay dia le asa apetrakay io a dia ny fiatsoana teo moa zany a isaky ny asabotsy nefatra iky ny asabotsy aloha zany ny fanarahana mba ahafana mandamina sy mijery a inona ny tena olana le fianakaviana kely ireo a amin'ny resaka herisetra mianjady an'izy rehetra ao zay ataony le rainy ny fisin'ny akantiana teto amin'ny commune dia efa nisy foana izy io na tamin'ny fahinina mera ary fiara-miasa miaraka amin'ny ministère ny population sy ny UNICEF sy izay ONG vahiny a zay miandraikitra sy mikasika momba ny ankizy tahaka ny BIT ny fiarovana amin'ny asany ankizy zay tsy ampitaona sy ny sisa tamin'ny mamera dia napetraka teto a ny atao hoe tambazotra fiarovana ny herisetra atao amin'ny ankizy ny fiantso ihany koa mikasika ny vehivavy efa taonam-baro ny akantiana zany a efa nanao asa maromaro ihany teto dia anisan'izany ny kopia mamaim-poana zay natao tamin'ny 24 teo amin'ny roanjato teo ny kopia vitanay a dia fiarovana foana ny zo ny ankizy zany tena fototry ny akantiana eto am-panitokana da teoriana zany a rehefa nisy fangatana fiarovana mikasika eo amin'ny zolombelona amin'ny ankapobeny dia nanao fangatana atao amin'ny ambasady suisse izahay dia natsangana aty akantiana ampanitokana aty zay maromaro ihany efa mahafantatra satria ny dossier ato a dia dossier tsy ampanitokana rery fa natrany mahitsy na ny commune manodidina dia tonga rehefa manana olana tahak'izay a ary efa tsy mihafahafa ntsony ny olona rehefa mahita na mahare dia manao signalement hoe tahak'izao a dia manatona an'ireny le mpitsirika isaky ny fokotany ireny dia rehefa tsy voavahany le mpitsirika ny amin'ny nivony fokotany moa le izy sy fokotany a dia zay vao mankaty amin'ny akantiana azo lazaina fa efa miparitaka ihany fa mbola tsy ampy ny fampalalana ny ity akanty fa mbola isezaka maromaro zany ho atao amin'ny fampielezana ny fisin'ny fiarovana n'ity zoany ankizy sy ny zoany vehivavy sy ny zon'olombelona amin'ny ankapobeny ny fiara-miasa aloha dia efa fantatry ny ataontsika hoe ny efa nilaza n'ilay mpitsirika teo dia ny sefokotany fa mbola marefirefo ihany aloha na izany ary fa ny mbola amafisina ary mbola amafisina io moa zany mbola miankina kely amin'ny ataontsika hoe fandaminana dia ny sensibilisation ihany mba halalan'ny olona fa manomboka araka ny lazaiko teo efa betsaka ny efa mahafantatra commune rahavavy rehetra manodidina hatrany Talatamaty dia efa misy katongeto dia hatramin'ny nipetrahany ty akanty tamin'ny 2014 dia efa 20 zao ny dossier tafiditra eto tsy sarany dia mbola azo lazaina hoe mamaim-poana bénévolat daholo izay dia mety ho gaga ianao fa izay zany nefa
ataontsika hoe rafitra napetrakay mivady miaraka amin'ny ireo mpiaradia aminay makasitraka ny zavatra atao io dia bénévolat daholy atreto aloha fa zany hoe ny sarany angatana amin'zareo moa zany tsy dia hoe mangataka sarany fa misy moa hoe misy zavatra kely varotanay ato ohatran'ny hoe carnet ohatran'izany fa tsisy sarany mihitsy any tetikasa zao dia misy fangatana indray famatsiana mba hahafahanay manao fiarovana ny eo amin'izony ankizy foana moa zany fa mbola vao eo mpandiniana azy izahay dia mbola ny ambasady suisse any aloha zao no ezahanay atonina fa na izany ary ny tetikasa voalohany aloha dia ny fanabeazana sy fampielezana ny fisinyny tiakany ity mba hisoroana ny herisetra izay fantatra fa be deaibe mihitsiny amin'ny toerana maro izay betsaka ny tsy mahalala n'ilay lalàna fa zavatra tsy azo atao regny moa fa resaka natao foana hatramin'izay na any amin'ny télévision na any amin'ny seritra maro samihafa zany atao hoe herisetra mianatra amin'ny ankizy herisetra atao amin'ny vehivavy herisetra amin'ny akapobeny kanefany ny ty ambanvohitra betsaka ny tsy mbola mahafantatra an'izany ny zanaka dia heverina fa azo anaovana herisetra satria zanaka dia sy anaovako azy kanefa ny tsy izay le izy satria tsy lalàna velona eto amintsika zany ary tsara mpahafantarina zany zao natao hoe projet manaraka dia ny fandehanana mihitsy ny fotony rehetra any ampahalalana fa misy fiarovana zoan'ireny olona rehetra izay jendahany zany atao herisetra zany voava avokoa ny 800 raha mandalo amin'ny akany tahaka ity tranga iray ity izay novonoany indray ny zanan'ilay 10 taona na voanitra aty zany dia namona ny zanako kapoka ny zanako inona izay endrika famonona ny zanako ao zay bebe fa malina izy dia zay nampatonga na nikapoka azy dia izaho tonga ty natsona ty io ny inona ny antonatonga na mikapoka ny zanako ao natonga na mikapoka azy ny maniraka anazy zany dia tsy ekeny dia zay natonga na mikapoka anazy sao dia hoe zay zavatra tsy nekeny zay nampiasaony anerinao misotro zava-manan'ina natao anatin'izay natonga na nikasitanana toka aloha no aniko toka efa fanaonao ve izay mamono ny kasitanana ny zanaka zay tsy fanaoko mihitsy zany samba mimaly iny ary dia tsapanao raha ve nety ny zavatra nataonao ary tao aorianan'ilay fikasihan-tanany hitako tena tsy nety aloha ilay izy zany hoe fa vita ilay izy dia hoe ataoko ahoana indray vita ary zay dia inona ny fanapahan-kevitra tokony ho raisinao ary efa hoe tsy mety ilay zavatra nataonao zavatra toy ireny zany ny fanapahan-kevitra raisina tsy tokony averina tsony mihitsy efa mateti-piavo loatra ilay zavatra ataony tompoko dia voatery tsy maintsy nametraka fitarainana satria indraindray mety hiatra amin'ny fahafatesana ilay izy fa tsy haratra ny tsony ny zanany inona ny ataon'izay hoe inona zavatra nitranga zany tao anatin'izay fikasihan-tanana tamin'izy ilay namono ny vadiny nefa hitako dia indraindray mety tsy atato ohatry ny vadiny zanany dia mety haratra ny be zany dia zay mihitsy ny tsy tiako zany tsy zakako ilay izy hatrahoana ny endrika ilay fikasihan-tanana nazo an'ilay zaza dia zaza firy taona dakany ilay zaza dia nandeha daholo na ny tongony na ny tanany dia efa teo amin'izy nandaka vao zay vao nahatratra azy fa nikapoka nataony tany ivelan'izay aloha tsy hitako tany atokotaniny tany fa ny tranonay mbola mifanalavidavitra kely firy taona ilay zaza 10 taona eo ilay zaza fantatrao hoe ny antony natonga anazy nikasihan'ny ray ny tanany tsy nahafantatra mihitsy atopoko hoe inona ny antony namonoany an'ilay zaza efa fanaony ve nikasitanana an'ilay ankizy efa nanao indray mandeha izy loha fa tsy naratra le zaza dia tratrako izy dia niteneniko dia efa nampitandrina azy fa ny zavatra hitako maly efa tena zavatra tsy azo le ferina tsony mihitsy dia zay no natonga metraka fitarainana tompoko manao manokana zany inona ny tena tanjonao nametrahanao an'ilay fitarainana eto amin'ny akanty natonga na metraka an'ilay fitarainana tompoko dia tiako mba hampivoatra azy hampiova azy
satria le izy ho atao mifanao dia mety ho zavatra hafa no zavatra iseho.